marika ravalomanana vita vaksiny fanefitra ny covid-19. Antsonjay ataony zandary sy ny fitondrana mampandroso ahy ireny hoy ny filoha ravalomanana. Université Mahajanga ny tokony indray ireo mpianatra. Alakamisy fahafolo ny volana Jona ny taona 2024 manolotra ny araba ary tomboky lahy sy tomboky vavy tonga soenao anatin'ny pejy fampahalalam-baovao ny MBS izao alina izao manasanao anaraka ny fotoana ny vaovao hatramin'ny farany. Etsika nomboana ny vaovao ary amin'izao alina izao araka ny efa hitantsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia tonga teny amin'ny foibeny sampandraharaha ny firenena mikambana etsy andraharo ny filoha teo aloha marika ravalomanana nanao vaksiny fanefitry ny covid-19 nanentana ny olom-pirenena tsy hankanavaka hanao vaksiny any komunitenany nambarany kosa fa niandry ny mpitondra fanjakana ihany izy mba hanao modely ny vahoaka malagasy tahotra ho an'ny vaksiny ity saingy tsy misy izany araka izany dia naleony nanao modely ho an'ny vahoaka malagasy niakatra antsehatra nanome ohatra ary nanentana ny vahoaka mba hanao vaksiny. Asina Andria Malala sy Toky Ramarolahy. Tamin'ny rora sy sasany ariva no nigadona tetsy amin'ny foibeny sampandraharaha firenena mikambana etsy andraharo ny filoha marika ravalomanana mivady. Zava-dehibe loatra ny fanaovam-baksiny fisorohana ny covid-19 hoy ny filoha marika ravalomanana raha niresaka tamin'ny mpanao gazety. Niandry ny mpitondra ihany izy mba hanome modely ny vahoaka saingy tsy nisy izany. Nambarany ihany koa fa tsy hafa ny vaksiny atao taminy fa mitovy ny amin'ny rehetra ihany. Voalohany indrindra aloha dia misaotan'Andriamanitra fa dia vita soa tsara ny vaksiny ary matoa nandeha nakaty fantatro tsara fa hoe zava-dehibe loatra no miaro ny aigna. Vaksiny za izay filohan'ny mpanohatra nilaza hoe tsisy azo atao mihitsy ny hiarovana an'io covid io raha tsy misy fanefitra dia mivaksiny zany fanefitra zany. Ka raha ohatra ny antso tamin'ny voalohany nanao mihitsy hoe ataovy izay nafaran'ilay vaksiny, ataovy izay azahoan'olona rehetra izay maximum mihitsy izay farany zay avo indrindra mba hisian'ilay immunité collective an'ilay izy. Dia niandry ihany hoe mba nanao ny fitondram-panjakana satria ny olona nivelany aina ny filohan'ny repoblika mihitsy na ny prime ministre no manao azy mampiseho amin'ny olona. So zao ny olona lasa mieritreritra be natahotra dia niandry tsisy nanao tonga azy ao. Zay tena mahafaly ahy satria zava-dehibe io za mety mahita vaksiny na etsy na roa fa tena nanaja mihitsy an'ilay tenenina hoe tokony manao mametaka tsara modely mametaka tsara an'ilay fampatokisana ilay confiance amin'ny olona. Fantatro mihitsy fa tena famafao be ny sain'ny olona amin'izao fotoana izao satria lasa ilay filazana fa tsy mety vaksiny dia olona vaksiny iza malala fa vaksiny poliomyélite no avariana any matoy zany OMS Organisation Mondiale de la Santé zany dia efa manana garantie izy ka raha niresaka tamin'ilay coordonnateur résident ty tsisy atoranao mihitsy izy ty aloha andrandrasana zareo mpitondra mba hampiseho modèle mba hampiseho tsara fa hoe ilaina dilaina vaksiny. Za aloha tsy manao vaksiny hafa ty aniny fa dia misy manao indray ty hoe ty misy hafa reo le vaksiny izay eken'ny eran-tany any. Nahitsy kosa ny filoha marika ravalomanana fa efa nanao vaksiny ny mpitondra fanjakana malagasy raha nanontaniana tsy fahasahiny ny mpitondra manao izany ny vaksiny izany. Ty moa ny tenen'ny mpanohitra fa izy nilaza ny marina efa mbo ny anticipe hoe zao ny tokony atao za tsy afaka efa nanao reo minona reo fa nanao ambadimbadika any reo satria nisy misy compétition na fifananana dia manao amin'ny anazy any izy dia mody aty izy tsy manao reo olona matahotra be mifikitra amin'ny fiainan'ireo. Io ihany no vahaolana afana miady amin'ity aretina ity ho hiatrany ny filoha marika ravalomanana. Matoa ireo firenendehibe izay manao vaksiny ireo izay ny filosiny prime ministre no manome modely amin'izany dia miaro miaina izy izany ho hiatrany ny fanazavany. Ary milaza anareo ary voaka fa matoa ireo firenendehibe ireo ny amérikana, ny européana, ny aziatika manao vaksiny dia miaro an'ilay aina izy zay fa efa tsisy fanefitra reo dia tsy hitantsony izay atao amin'ny farany
zay mahatonga zao tsy alova hoe mandany vola amin'ny vaksiny isorana mihitsy ary zareo amin'ny OMS namiantsika le vaksiny io fa de mampirisika ny olona zany tonga avy nareo mina vaksiny tena mampirisika raha misy maninona zanana ho azy satria zany laza hoe io ihany niany vahaolana ahafahantsika miady amin'ity aretiny ity miaro ny tena io le vaksiny nge miaro ny tena aloha efa miaro 50% zao araka ny fanazavana teo iny le voalohany iny de fa tokony le faharoa afaka 4 na 5 semaines ao miaro 90% ndray tena soa zany am'izay fa na zany koa tsy maintsy manao an'le barrière ihany raha ny hita aloha hatreto de mbola maharisarisa amin'ny fanaovam-bakisiny ny malagasy zava-dehibe nefa ny fanefitry ny covid-19 ka tsy tokony isy ny ororon-tsaina ho an'ny tsiraray na de eo aza ny fanaovana vaksiny de mila ajaina trany ny sakana ara-pahasalamana namita izany adidy lehibe izany akoho ireo bro-politika sy mpikambana eo anivony antokotiky Madagasikara nanao izany vaksiny izany akoho ny sombafambahoaka dimy mandroany tetsy Andraharo. S'il te plaît. Mbola tsy entamé mbola vao sokafana mihitsy. Zaka tsy afaka mako. Tsy me. Alainao le flacon. Ianao ihany maka anazy. Tazonao fotsiny. Mas o que fica prestando? Nossa, tô olhando. A pina na cara precisa. Fa tsy nandany fifandraisany amin'ny raisam-pirenena ny Flora Valmanana matona no vaksiny sy nambarany mihitsy aza fa mbola tsara ny fifandraisany amin'ny vondrona iraisam-pirenena fanampanazavana ry zero tsara le ONU organisation internationale mihitsy ONU miaraka ihany amin'ny Nations Unies de misy mihitsy taty nandeha voalohany hoe mba atao nge président le fanantanana ny olona mba hanafatra an'le vaksiny za taty niresaka tamin'ireo voalohany satria nisy ambassadeur nangataka mihitsy taty fa tsisy nametsy nahazo alalana izy de taty andresaka tamin'ireo mihitsy ay de lasa niresaka hoe avelo andafatra vaksiny ny olona fa igny hoe safidiny tsy azo terena le olona de nahazo so zao ny amerikana atao ny frantsay ko avy eo fa za kosa zay le mahatena organisation internationale ny OMS taty amin'ny ONU taty ananao. Ny vaovao ny fampianarana kosa indray ary de mafampana ny toedra raha majanga ao amin'izao fotoana izao ny tokony ary ny lanja sora baventy ny mpianatra ny universitény Majanga io maraina io mitaky ny fandoavana feno ny vatsim-pianarana 10 volana mbola tsy voalohatra amin'izao eo ihany koa ny mahakasika indrindra ny fandaminana ankapobeny ny fampianarana ny laza ireto mpianatra ireto fa ifamaly hatrany izany raha toka tsy misy ny vahaolana matotra fanampanazavana azy entiny samy mamonjy MBS Majanga ambonimbony ny maripana mpianatra eto Majanga amin'izao fotoana maripana izay itakina ny vatsim-pianarana izay tsy azo tao anatiny 10 volana miampy ny équipement maro samihafa tsy mila n'izany digitalisation izany izy ireo izay napetraka amin'ny fanjakana fa mila kosa zaraina amin'ny espèce ny volan'ny mpianatra satria maro amin'ireo mpianatra no tsy nazo an'izany vatsim-pianarana izany yani fitakiana ny mpianatra moa zany komasina iny ihany zany hoe ny androany zany mbola fitakiana fanerana zany tena hoe fitakiana fanerana ihany satria mbola tsy boaka barrière zay efa mbola mijanono atreto amin'ny barrière ihany nanakatony barrière nataony ihany ny antony fitakiana zany maromaro voalohany ny mahakaiky indrindra moa zany mahakasiky ny bourse ny bourse
mbola manana bourse 5 mois be zao tavelany ny ministère nefa efa anaty examen final jiaby mpianatra am'izao fotoana zao ka tsy hainay ny antony hoe iny matara io bourse io eo ihany koa zay bourse zay ny fanaovana ty digitalisation ty satria rehefa nampidina ny digitalisation io mpianatra any amin'ny 20,000 plus 20,000 tsy nahazo bourse. Makasika ny efitrano mpianatra kosa raha tsy de ratsy tsy misy ny jiro tapaka ny jiro nefa dia ao anatin'ny fanomanana ny fanadinana tanteraka izy ireo ankehitriny dia izay no mahatonga izy ireo mitaky ihany koa mba amirenana ny jiro amin'izao fotoana izao. Tafiditra ao anatin'izany ny resaka R+3 sy fitantanana ao aminy nankatahana izy ireo mba ny filohan'ny mpianatra izay ny tontolo mbaratokana mboletimahajanga ny tantana azy fa tsy ny fanjakana mihitsy satria mantsy dia mifidy tavan'olona izy ireo no ampidirina ao anatin'ity R+3 ity satria maro ireo mpianatra izay mbola tsy manana trano fa mifangongo amin'ny efitrano anankiray. Makasika ny trano eto amin'ny R+, ny tsamany miany amin'ny takiana izy hoe trano fanjakana io marina tokoa trano fanjakana io fa eto kosa magnambara zay mpianatra fa trano filena mpianatra tompoko nanamboarana ny R+3 io dia magnambara koa zay eto fa farany andrasanay koa mikasika ny avereno amin'ny faran'izay malaky ny trano filenanay io. Fa piasa ampoule eo anivon'ny draepana ny direction régionale de l'agriculture, élevage et pêche avy amin'ny faritra vitsivitsy no voaroaka tamin'ny asany efa ho amam-bolana maro izao. Very hevitra ary tapidalaka leny ankamaroan'izy ireo manoloana indrindra ny fahasahiranana mianjady amin'ny isa tokantrano indrindra amin'izao crise ara-pahasalamana izao. Tonga ny dodidody tety amin'ny MBS Alakamisy sy ny solotena ny piasa voaroaka avy eo amin'ny draepa izay. Ando miaratina sy Manorandre Malala. Diso fanantenana tanteraka ireo piasa ECD ao amin'ny direction régionale de l'agriculture, élevage et de pêche amin'izao fotoan'izao manoloana ny fampanantenana natao tamin'ireo piasa nilazana fa voray piasa maharitra izy ireo tsy izay nefa ny zavan-tranga nivadika tamin'ny teny nomeny ny tompon'andraikitra. Nefa mpitondra fanjakana mpanantena hoe ECD avadika LD izy rehetra nefa ata tonga tamin'ny simatsana ny draepa simatsana directeur régional agriculture, élevage et de la pêche. Nisy piasa fito résilient contrat tamin'ny 26 mars teo. Nisy koa telo tamin'ny 19 mai koa zay vao tonga gnanay nefa meny daty fa lasa sofiaza anay fa zay tsy nahazo décision affecté à sofiaza anay. Latsika kanterena ary miaina anaty fahasahiranana sy tepitepy tanteraka izy ireo raha ny fanazavany piasa iray eo anivony ity sampandraray ity. Maro amin'ireo piasa voakasika no manana trosa amin'ny banky mangony fotsiny fahasahiranana menjady amin'ny isan-tokantrano amin'ny famelomana ny vady aman-janaka indrindra amin'izao fotoana isin'ny krizy ara-pahasalamana izao. Manao antsoava amin'ny fitondram-panjakana sy ireo tompon'andraikitra maefa araka izany izy ireo ijery akaiky ity olana ity. Mariana fa misa 430 menanday ireo piasa voakasika. Fa ny vaovao sosialy dia mampitaraina iny vahoaka ao amin'ny fokotany ankady vorobe ny fomba fiasan'ny lehibe ny boriboritany ao an-toerana. Androany dia nisy ny tafa nataon'izy ireo an'ny mpanao gazety. Isan'ny voaresaka tamin'izany ihany koa moa ny fiainan'ny tantsaha ambanivohitra Germain Menjanary tahiry ny aina. Manodidina ny 80 tafo ireo mponina monina eto amin'ity fokotany izay akaikina ankady vorobe distrikana Tsimondrano ity. Fambolena sy fiompiana no tena fotom-piveloman'izy ireo. Sahirana tanteraka nefa ny tantsaha eto ankehitriny noho ny tsy fisiany ny fanampiana ho an'ny tantsaha avy amin'ny fanjakana. Namezaka mamboly aza, tsara raha miakatra ny vokatra satria zara raha misy ny rano manondraka ny tanimbary. Manginy fotsiny ny kojakoja madinika toy ny masomboly sy ny maro hafa mba ahafahana mamokatra. Matetika zany amidy mora raha raisibika netinao amidy 3,000 raisibika. Nefa ny eritrereto masokarena ny masombolo ohatrinina ny zezika ohatrinina ny aina manondraka ohatran'ny ohatr'izany. Alanam-boly ny taty zao tamin'ity taona ity na valaika poka ala tsy azo tena tambary.
vary zao inona brique zao ny tanarena tsisy vary vokatsak zao ny tokony mbola fotoana anatin'ny vary nefa tsisy en'izao zany zava-nisy taty na rano raha taty tsisy taty aminay normal tsisy vary ny ankizy kely ary zao tokony hianatra tsy voalohany akolazy tsisy volany ray aman-dreny dia zao hita amin'ny masinareo zao ny ankizy kely satria tsy misy ny atao amin'ilay ankizy dia inona ary no ataon'ny ray aman-dreny tsy afaka antodany raha ny ray aman-dreny dia ajanona ny ankizy satria tsy voalohany akolazy zany no fijaliana ety no inona moa no atao akolazy eko manina raha mila tsy ho hita nao mafisy ny retim-ponina izay tafarisaka aminay ireto fa na fanampinana andritry ny amehana aza tsy mba nositrahan'izy ireo fa tonga dia nitsipinina ohatra hoe ianao zao tiako dia tonga dia ny anaranao ny ataoko dia nitondrona fotsiny ilay mpiasan'ny fidy hoe ato mitsofoka dia dinganiko ny tranon'ity rangaty satria ity tsy tiako dia makato amin'ity rangaty indray zay ny anaovan'ny zareo anazy eto aminay nefa ny tompoko zay dia tsisy olona manan-karena fa olona mitady mitrongo vao homana daholo zay ary mitondranana ny asanay ety nefa ny azany ny ataon'ny sefiny boribory taninay tsy mbola nahazo teto matapaka poka raha mitondrona teto ny tatanivon'ny commune mihitsy zany mbola tsy nisy fanampiana mba tonga nandritra ny confinement tamin'ny heritaona ka ziska hatramin'izao iny rebrebe na vahoaka orony ny carnet orony ny karapanondro soratana fotsiny alaina ny kopy anankizy nefa ny hatramin'izao tsisy voka zany ny maraina teo moa dia nisy ny fangataham-panazavana momba ny fanampiana avy amin'ny fanjakana io nataon'izy ireo tamin'ny lehibe ny fokontany etsy an-daniny dia mangataka ny anesorana ny lehibe ny boriboritany tsy andraikitra ihany koa ireto vahoaka ireto fa ny vaovaony sosialy mifandraiky amin'ny fahasalamana kosindray ary dia mbola vitsy amin'ny malagasy ny olona mahafantatra izany hoe fiantohana ara-pahasalamana ny sakafo izany eto amintsika misy nefa ny fanentanana ataon'ny CNCA na ny comité national du codex alimentarus saingy noho ny tsy fahafahany isa tokantrano dia vitsy no manaraka izany etsy an-daniny dia mandray anjara feno ao anatin'ny fametrahana fenitra iraisam-pirenena amin'ny sakafo ahondrana ihany koa i Madagasikara raha vorazafy mahenina sy Mathieu Prince. Ny fito jona no andro maneran-tany ho fankalazana ho an'ny fiantohana ara-pahasalamana ny sakafo mbola sarotra ho an'ny isa tokantrano eto amintsika ny anaraka ireo fenitra ara-pahasalamana toy ny fahadiovan'ny sakafo sy ny finanana sakafo ara-pahasalamana noho ny fahefa-mividy ambany betsaka raha teo no mbola tsy mahafantatra izany no tsy malala ireo fihetsika tokony ataony le fahafantaran'ilay olona aloha tena mbola betsaka no tsy mahafantatra ny atao fiantohana ara-pahasalamana ny sakafo isan'ny dradradradraitsika sy tena tanjotsika amin'izao no hoe sécurité alimentaire na le fanajany sakafo somary afangaritsika ihany le izy indraindray satria rehefa mitenitsika hoe fanajany sakafo dia fampina ara-tsakafo zay no tedavitsika zany fa rehefa miteny kosa tsika hoe fiantohana ara-pahasalamana ny sakafo dia resaka sakafo madio ara-pahasalamana zay hoan'ny olona rehefa hitan'ny firenena mikambana fa be da be ny aretina azo avy amin'ny fihinanana sakafo tsy madio zany be da be le maladie d'origine alimentaire dia lasa tena olana ho an'ny santé publique le izy maneran-tany tafiditra ao anatin'ireo asa iandreketan'ny CNCA izay ao anatin'ny codex alimentarus ny fametrahana fenitra ho an'ireo volo-fanondrana toy ny vanila sy ny jirofo firenena 720 maneran-tany no mpikambana ao anatin'izany miaraka amin'ny Madagasikara ka miaraka mametraka fenitra iombonana isan'ny asan'ny CNCA ngeda be ny mitondra ny hevitry ny firenena malagasy ao anatin'ny fandrafetana ny fenitra anankiray satria rehefa anondransika hiditra eo amin'ny sehatra ny varitra iraisam-pirenena dia tsy maintsy manaja n'ireny fenitra ireny ireo vokatra izay ahondratsika mandray anjara koa tsika amin'ny fanaovana ny fenitra ho an'ny girofle dia mandeha amin'izao fotoana izao misy fanaovana fenitra ho an'ny épice rehefa misy firenena anankiray tsy manaiky tsy manana meviny dia tsy lany mihitsy le fenitra
mariana fa natao ampitaindavitra fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fiantoana ara-pahasalamana ny sakafo tamin'ity taona ity vokatry ny covid-19. Ny vaovao tapatapany kosa indray ary dia mahakasika indrindra ny vaovaon'ny fampianarana dia niakatra 2.7 isanjato ny tahampisoratana anarana ny mpiadina anala ny fanadina-panjakana bakalorea tamin'ity taom-pianarana 20 raika amin'ny 20 ity. Mitotaly 3.7 sy 4.4 alina sy iray hetsy ny mpiadina manirana ny Madagasikara raha 4.7 sy 4.4 alina sy iray hetsy izany tamin'ny taondasy. Nambarany teo anivon'ny ministera tompon'andraikitra fa amin'ny herinandro avy no ivoaka ny tarehimarika mikasika ny sokajy na ny sery tsirairay aorian'ny fanangonana ny antotanisa rehetra any amin'ny office du bac any amin'ny faritra. Misy sokajy telo lehibe moa ny safidin'ny mpiadina, ny sokajy littéraire, ny sokajy scientifique ary ny OSE na ny organisation société économique. Malalaka kosa ny safidin'ny mpiadina mahakasika ny adina ara-panatanjahantena izay sady misy ny adina antsoratra no misy ny fampiasam-batana na ny pratika. Ny vaovaon'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray ary dia nahazo famatsim-bola mitentina $3.4 amerikana avy amin'ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana ny bad i Guinée anamafisana ny paikady hiadina amin'ny valana aretina Ebola ao an-toerana. Tanjona moa ny ahafahan'ity firenena ity misoroka sy mifeny aretina amin'ny fanatsarana ny fomba fiasa na izany ara-pitaovana na ihany koa arak'olona ando miaradina sy manora Andriamalala. Niatrika ny valana aretina Ebola ny firenena Guinéana hatramin'ny tapaky ny volana febroary lasa teo taorian'ny krizy lehibe tamin'ny taona 2012. Ho fanatsarana fa indrindra namafisana ny paikady rehetra hiadina amin'ny tsy valana aretina ity nankatoavin'ny filan-kevim-pitantana ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana ny vola mitentina $3 sy $4 amerikana anoanana ny firenena. Tanjona ny ahafahan'ny governemanta ao an-toerana mampiatra ny laharam-pahamehana ho azy ireo manoloana ny arety mandringan'izany. Azo tombony manokana amin'ny fahazoan'ity tetikasa ity ireo laboratoara samihafa ao an-toerana amin'ny fisitrahana fitaovana samihafa enty misoroka sy manara-maso ny fivoarany aretina. Ankoatr'io, fitaovam-piarovana manokana 400 nozaraina indrindra ho an'ireo mpiasa ny fahasalamana. Fa namerina trano ny filoha teo aloha matrika Ravalomanana fa afa-baraka tanteraka i Madagasikara manoloana ny sakana maso ataon'ny zandary amin'ny tenany. Mampandroso ahy ireny sakana ireny hoy kosa nefa izy voka-dratsy ho an'ny Madagasikara nefa ireny toe-zavatra ireny indrindra amin'ny lafiny ara-diplomatika. Asin'Andriamalala sy Tokra Marla. Vao mihetsika kely ny lehiben'ny mpanohitra marika Ravalomanana dia toy izao hatrany ny fihetsiky ny zandary eto amintsika. Manao sakana eny an-dalana misava atota taratasy ny fiaran'ny filoham-pirenena teo aloha ity ary milanja fitaovam-piadiana. Toy izany koa ny tranga sabotsy lasa teo tetsa talata voninondry sy lazaina. Omaly ihany koa dia toy ny sotasota natao tamin'ny filoha marika Ravalomanana. Omaly dia tsy tahotra tsy henatra ny an'izy ireo fa barage sanitaire no lazaina fa atao kanefa basy no arangarangan'ireo zandary mpisava. Rehefa nandalo teny Ambomanga kely ny fiara nitondra n'ity filoham-pirenena teo aloha ity. Zandary maromaro mihitsy no niatrana teny an-toerana. Nanohy ireo asa fampiroroana ny zandary saingy nisy fiarana diplomaty taoriny ity filoham-pirenena teo aloha ity. Manoloana izany rehetra izany dia nahitsy ny filoha marika Ravalomanana mampandroso ahy izany. Ny fiainana nge tsy maintsy misakatsakana foana fa anjaranao misaoty azy, anjaranao mivily aminy fa tsy maintsy misy foana ny sakatsakana fa reny manakatsakana reny hita ihany reny zao afa-baraka fa tsy izy akory no tena afavantsika. Tsy fantany akory izy anatao tomobile taoriana tao tsy fantany akory izy aby reo zay le sakatsakana ka nareo hoe misy sakana zao izy ohatranao misakatsakana fa aza manody mahazo an'le olona sena manakana. Le sena manakana nge tena tsy fidinao anazy le izy fa le mibaika eny ambony any misy natao hoe chef suprême ny armée, misy natao hoe seg, misy natao hoe zay chef ny kely manana grady kitakitany reny mampalanse ala izy. Namafisiny fa hiteraka voka-dratsy ho antsika ireny raha mbola mitohy kanefa tsy hisy tombony
ho an'ny malagasy izany fihetsika rehetra izany. Loza mihitsy tena misy fa tsy hoe tsy misy tena misy hatry ny alina miantso daholo reo ambassadeur niaraka tamiko reo nilaza daholo dia aiza anao zao dia nanahoana ianao le tamin'ny sabotsika io dia mbola tavelana akakiny ninona le ry lazay nga ireo sady mbola any efa adindrona adiny telo zay fotsiny resahako dia amaly tena fantatra fotsiny izy fa hoe tsisy intérêt ao malagasy mihitsy nakely na ho an'ny mpitondra fa fambaraka misy zany laza hoe afabaraka mihitsy Madagasikara ary zareo tsy mino mihitsy fa very fampianao resaka be manana relation amin'ireo international ndreo zao hitany tsara le izy. Eo amin'izay vaovao ny fanaka-tsakanana ny filomarika ravalomanana izay hatrany dia anisan'ny mbola miteraka resabeny anivon'ny fiarahamonina izy ity eny fatrany anivon'ny sehatra iraisam-pirenena mihitsy azahoany androany ary dia manamboninahitra efa ny sotro ronono iray no sady solomavambahoaka ny Madagasikara no naneho ny heviny tamin'ny Asinandriamalala sy Tokiramarolahy. Lalana natao tamin'ny fitondrana tetezamita ary mbola miatra hatramin'ny androany ny lalana 13 tsipika aotraotra ray momba ny satan'ny filoham-pirenena sy ny filoham-panjakana teo aloha. Ity lalana ity izay ninina nodikandreo mpanome baiko ny zandary izay manakana sy manao atsonjay amin'ny filomarika ravalomanana. Tsy vaomalo ny atra izany sakatsakana ataony zandary izany fa efa nanomboka hatry ny ela ary lasa fomba mamoedra ataon'ireo mpanome baiko mandraky ny omaly. Efa fandraisana ny filomarika ravalomanana ho fahavalo ireny hoy ny solombavam-bahoaka Emilia Mbosalama. Koty ny filomarika ravalomanana nakaka ambony amin'izao fotoana izao dia ho raisy izy menakava ohatrany hoe fahavalo mihitsy zany marika ny filomarika ravalomanana ennemi filaza azy ka ireny fihetsika rehetrarehetra ireny na ny tany talata volonondry na ny tany croisement Ambomanga na teny Ambomanga kely dia ireny natao hoe harcèlement. Ny harcèlement dia fomba fiady amin'ny miaramila zany atao izay avoan'ny toe-tsaina na ny toe-batan'ny ilay fanandrina ka hitanjaro fa tsy voany ara-toe-batana ny filomarika ravalomanana dia atao mihitsy izany tsy andemena azy ara-tsaina kanefa tsy ho voany amin'izany dia io ataony isan'andro zay mahatonga azy hoe harcèlement tsy mba hoe indray mandeha ihany fa tena isan'andro izak'izay mahatsiara dia ataony an'izay zany hoe entina andemena ny sainy filomarika ravalomanana zany mba hoe tsy hanao tsony kanefa ny filomarika ravalomanana moa ny rahantsika malala fa mahatanjasaina be iny dia iny tsy mihoatriny mihitsy izy ka zay zavatra zany tena mampalelo amin'izy satria efa miaraka amin'ny fitaovana fehidina mihitsy ny mpitandro filaminana miaraka aminy. Zavatoza ho an'ny firenena malagasy ny akon'ireny fihetsika tsy voahevitry ny zandary ireny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Masoivo iray mantsy no nahita maso ary nanatrika izany sakatsakana izany omaly tetsy Ambomanga kely. Ny zavatoza amin'ireny dia izao tadio tsara fa ny Madagasikara dia tsy mipetraka fotsiny amin'izao fa tsy maintsy miara-miasa amin'ireny communauté internationale ireny. Ary tadio koa fa ny folo alin-dahy malagasy na ny force de sécurité izay ny gendarme polisy ny miaramila dia tsy mipetraka fotsiny amin'izao koa tsy olona amin'izao fa miara-miasa amin'ny firenena avy any ivelany. Ka ny fahitan'ireny ambassadeur ireny ny zava-misy dia tena manisa mahavery asiny mihitsy ny asiny folo alin-dahy malagasy indrindra ny gendarme satria tsy arakaraky ny izay atao hoe mission menazy no ataon'ny gendarmerie fa tena mihoatra zany hoe lasa tena fitaovana politika mihitsy zany ny gendarme anenjitry olona ary anenjitry olona arandray olona ohatran'ny fahavalo fa tsy andray olona ohatran'ny olona rehetra zany. Ny mahagaga ny mpanara-baovao aloha hatreto tsy fantatra mazava ny tena tanjona tiany zandary aviana amin'izao tranga hafahafa izao. Araka ny loharam-baovao voaray nefa dia misy amin'ireo zandary aperinasa tsy makasitraka velively izao fihetsika hafahafa izao. Eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany ary dia nitondra ny heviny mikasika ity tranga hafahafa sy raha matahora ataony zandary ny mpanohitra ity ihany koa ny solomavambahoaka ny Madagasikara Fetra Ralamozafimbololona nambarany tamin'izany ary fa ny fanatanterahina ny veliran sy ny fampanantenana mbola tsy tanteraka ny tokony imaso ny mpitondra fanjakana fa tsy ny fanenjehana ny lehibe ny
ka izao no afatra amin'ny filohan'ny repoblika ny prime ministre ary ministre ny fiarovana izay filohan'ny repoblika no filoha faratapony ny folo alin-da ary lehibe mivantana ny secrétaire mpanjakana medidiny gendarmerie ny ministre ny fiarovana sy ny prime ministre hoe tsy adinonay ny zava-nisy tamin'ny taona lasa toy izao raha toka ny traitenao dahalo izay solom-bavambahoaka izay laza fa matahotra mihitsy eny amin'ny route nationale eny rehefa avy mamonjy fivoriana dia mba mitaraina aminao izy dia lazainao fe matonareo mitaraina dia dahalo ianareo zany matonareo matahotra dia dahalo ianareo zany tamin'izay fotoan'izay no mahatonga ny solom-bavambahoaka indrindra vao amin'ny maro anisa ny antso anay satria ny tenako no solo tena ntinina tamin'izay fotoan'izay dia ny solom-bavambahoaka honorable Nepatraiky no solony DGPR nanatona ny présidente ny assemblée nationale izay naneho ny tsy fakasitrahana sy ny alahelonay tamin'ny teny tsy ambina teny mampalahelo nataony zany segy zany mirehare tafahoatra loatra izy ary efa miditra loatra amin'ny politika ary manao tsinitsinina ny rehetrarehetra ka dia todika aminao andreo matofolo ianao no folo faratapo ny folo alin-da mitsingerina ihany koa ty ny fotoana nampanantenanao fa iverena ny nosily zay parsa amintsika misy ny laza fa manana sy nandalo école de guerre rehefa tonga ny fitaovam-piadinantsika tamin'ireny tamin'ny taona lasa ireny ka izao mba zavatra takiny ny vahoaka alefaso io secrétaire mpanjakana medidiny gendarmerie andeha aka ny ilzay parsa etsakaitsika etsy fa vonony izahay na izay mpanohatra ra anatitra azy tony fanaterana sy fitsenana amin'ny bariage ireny fa tsy neto an-tanàna eto natao mpamosavy malemy ilana vaniny maraina atao andro hariva fa ny makasika kosa indray ny sady tamin'ny feny mpanohitra izay novany mpitondra fonjakana ankehitriny dia pahalalana iray androanty no nanambara fa misy fiantraikany amin'ny fiainam-pirenentsika ny famitehan'ny mpitondra ny demokrasia tahaka ireny Ramano Menjanary tahiry ny aina fitondrana ty tena no misy eto ankehitriny ary fitondrana mpanovalalana amin'izay mampety azy hoy Ramatoa Arlette Marsan izay pahalalana iraisam-pirenena no resany ny momba ny satanfe ny mpanohitra no mafisiny fa iteraka voka-dratsy eo mason'ny firenena any ivelany ny fanavaozan'ny mpitondra io lalàna raika amby folo sy roa arivo tsipika 8 io ho fanoerany ho an'ny samy eo anivo ny parlementaire hoe anomezana avantage ho an'ny fanjakana fa tsy ho an'ny mpanohitra tena atao mihitsy hoe iamitsakitsahana ny demokrasia raha mandinika an'le lalàna mivoaka ianao matsy madame Lalatina milaza hoe ka ny anetany hafa lehibe ny mpanohitra député ohatr'izany na tapaizana ianao na zavan'izany tsy any iny ny olany tsy any fa hoe move tena misy mihitsy équilibre sy contre pouvoir tsy misy tompoko nataonao ina tsy misy zany fa zavatra ohatrany ny objectif ny tena hoe visé ny tena hoe targetra ny fitondrana dia hoe anafona ny ameny vavan'ny mpanohitra ijery sy mahita ny zava-misy eto amin'ny firenena ireo masoivo miasa simonina eto Madagasikara ho iatrany nambaran'ity pahalalana iraisam-pirenena ity izany anefa dia tsy ho vita mora fotsiny fa isy fiantraikany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena indrindra fa amin'ny fahitana any Madagasikara momba ny demokrasia rehefa tianao zavatra nareo atovy aza mandalo amin'ny hoe modimody lalàna fa tsisy lalàna tsisy lalàna misy ny rariny sy nitsiny io ary lalàna zay avoakanareo dia voalazany lalàna hoe karazana hoe loi scélérate zany lalàna mivoaka fa tsy mitombina lalàna tsy andrariny tsy misy rariny tsy misy fototra arbitraire fotsiny zay lalàna avoakanareo satria tsy ao mihitsy ny demokrasia tsy ao ny mpanohitra tsy ao amin'ny sénateur ny mpanohitra zara raha misy ao amin'ny assemblée nationale zara raha misy za tsy manana tena hoe miaro andravanoana tsy miaro fa toujours le hoe lalàna sy ny neutralité sy ny impartialité move misolo tena mpanohitra eran'ny Madagasikara reo olona tena ambifolo reo tokony nasiana mpanohitra atao amin'ny sénateur fa aloha hevitra nisan'ny songadina tao anatin'ny fandaharana miara-manonja ho an'ny androanty ny antsozay atao amin'ny filomarika Ravalomanana fa teo ihany koa ny resaka fampianarana izay tsy voave ny fitondram-panjakana ankehitriny intsony ny fitantanana azy mamintana amintsika izay fandaharana miara-manonja ho an'ny androany izay azy mialy rarinombana sy Manorandre Malala tsy sambany amin'ny fandikan-dalàna nataon'ny fitondrana Rajoelina ny fandikana ny sata amin'ny feny filoha-pirenena sy ny filoha-panjakana teo aloha
lalàna izay tsara tsy ahivina fa ny filohan'ny repoblika ankehitriny ihany no nametraka azy nandritra ny fitaom-pitondrany tamin'ny tetezamita ny taona 2024 tsy ny fiainan'ny filoha Marc Ravalomanana izay filohan'ny mpanohitra no sady filoham-pirenena teo aloha ihany no voatotoina ao anatin'ireny baiko amin'ny endrika fandikan-dalàna tanteraka ireny fa tsy nitsoniavina ao anatin'izany ihany koa ny fiainan'ny vahoaka mpanaradia azy. Izy ihany no manohatra n'ilay lalàna napetrany tamin'izany fotoana izany. Iza zany no mandika lalàna ary iza no miendrika, iza no mampiseho endrika fiantsina amin'ny pretendazana. Iza no mandrangitra vahoaka satria aoka tsy ho adintsika fa misy vahoaka anapitrisany ao ambadika filoha Marc Ravalomanana. Nazo mivaty be indrindra faharoany izao fitondrana izao izy. Ka raha izy no elingelenina ao anatin'izay hoe zoana sy ny satany fiazy zay dia manelingelina ihany koa ohatran'ny hoe mandrangitra ny dia olona mbola ao ambadika iny ireo no ary amin'izao fotoana izao na ny olona nakany amin'ny loko hafa izay efa manomboka mitodito ary miverina. Eo ny fandikan-dalàna fa mibaribary toy ny vahiakandrona ihany koa ny tsy fahaiza-mitantana. Voaresaka tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany ihany koa mantsy ny fitokonana lavareny etsy ka nahitana betsaka tamin'izany ny resaka seapam-pianarana. Androany izao ohatra dia nanao fitokonana ny taky ny vatsim-pianarana ireo mpianatra any amin'ny oniversite any Mahajanga. Porofo iray azo ilazana fa tsy manana ny lanjany sy ny toerana sahaza azy mihitsy izany sehatra ny fampianarana izany araka ny nambarany solomavambahoaka Maître Yantra Razafy Manatsoa. Fanontaniana mipetraka ny hoe lasaiza ireo vola natokana ho an'ity sehatra ity. Ity fitondrana ity ve dia mba tian'izany fampianarana zany, tian'izany fanabeazana zany. Ary isan'andro san'andro ny fitarainana sy ny azo izay azontsika mikasika an'izay fampianarana zay, mikasika an'izay fanabeazana zay. Fa raha nisy fitondrana tsy tian'izany fampianarana zany, tsy tian'izany fanabeazana zany dia anisan'ny voalohany ity fitondrana ity. Ny zavatra mitranga rehetra mikasika ny fampianarana na fampianarana ambony io na ny ambaratonga ambony io na fampianarana amin'ny ankapobeny ny fanabeazana ny zanaka dia hitantsika fa dia hoe tsy lahara-pahamehana mihitsy zany ho an'ity fitondram-panjakana ity. Ny trosa miavo ny vola natokana ho an'ireny sehatra ny fampianarana ireny na ny fampianarana ambaratonga voalohany fanabeazana zany sy ny fampianarana ambaratonga ambony dia efa ao anatin'ny teti-bolam-panjakana. Dikan'izany tsy tokony misy olona hitakitrosa intsony ary ny fitondram-panjakana milaza anazy fa misy le vola ao fa tsika no manontany hoe fa nataonareo aiza ny vola manina no tena hoe mitambatambatra volana maromaro no tsy voaloha ny boursan'ny ankizy mitaky foana ireo mpianatra. Fa raha araka ny efa notaterina tamintsika teo ihany moa dia tonga teny amin'ny foibeny ONU tesy andraharo ihany koa androany ny birao politika sy ny solomavambahoaka avy amin'ny anarany antokontsika i Madagasikara toy izao indrindra ary ny fanehoan-kevitry ny solotenan'izy ireo. Anitanantsika rehetra hoe ny fahasalamana aloha satria ny olona salama no afaka miatrika ny fanarenana ny firenena taoriana ny crise sanitaire, miatrika ny crise économiquetsika, miatrika ny fanarenana ny firenena toe-karena dia olona salama no afaka manao izay. Ny lesona angamba samy tompona andraikitra daholo tsika rehetra fa izay ny tanany teny nomena ny mpanohitra hoe rehefa alefa tongafa midira ao anatin'ny programme initiative COVAX fa rehefa tonga io dia vonona izay ny tanany teny nomena ny tena zava-dehibe ao anatin'izay. Ny faharoa mampiseho modely ary manentana ny olona fa ny olona manentana fotsiny nefa tsy manao dia sarotra ho azy ny manentana olona. Zay zany zao afaka manentana olona tonga ava aloha manao vaksiny na inona zavatra manodidina sy polémika nanodidina izany vaksiny zany ny zava-dehibe tsy adala daholo ny olona izay nao vaksiny hatramin'izay na dia nisy ara hoe nisy an'ireny zavatra incident zavatra madinidinika ireny raha oharina amin'ny habetsaky ny olona vita vaksiny ny zavatra ny iva tao anatin'izay hoe fisian'ireny olona manao thrombose na manao embolie ireny dia vitsy raha oharina amin'ny olona zay voaharo amin'ilay aretina. Dia izay ihany koa ary no mamarana ny fotoana ny vaovao tamin'izao alina izao mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny raha-pitsindray tompoko.